literatura na revue mivoaka isaky ny roa volana izy ity ahitana takelaka 2 tatamo ho anarana nomena azy tamin'ity tsinjody faharoa ity voarakitra ao anatiny ny fanajariana sy fampanjariana ny teny malagasy ary ny fanohitra telo lehibe manainga ny literatura ankehitriny ho fanehoana ny ezaka sy ho fampiroboroboana ny aisoratra malagasy ny tanjona tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny 15 taona ny avatsy UPM na ny fikambanan'ny poeta sy ny mpanoratra malagasy amin'ity taona ity noho izany sy ny andro raisam-pirenena ho an'ny teny ibeazana nanomboka ny 20 febroary lasa teo. Ankoatran'ny fampahafantarana ity gazety misahana ny literatura androany ity dia mbola misy fiaonana amin'ny avatsy UPM makasika ny fitiay na agenda ny asambotsy izao. Dimanjato isa no natonda tamin'ity gazety ity ary 4,000 ariary ny vidiny izay efa azo vidina ao amin'ny foibe avatsy UPM. Lafy ny fandriam-pahalemana momba ilay fakanankerin'ny karana tany fianaran-tso dia nylobava ny mpisolovava ny avokan'ilay voapanga izay any Malaisie amin'ny izao fotoana izao no ny antony raharambarotra Jean Emera Belson. Kidnapping ety takalonaina eroa miteny ny mpisolovava sy amin'ny mabatony ana no eto amiko mahavoka azy any maeto dia faharoa manaraka an'izay ny antony nandehanana nakany Malaisie moa zany dia foire internationale mikasika meuble zay le asany izay nampatonga anazy nandeha nakany fa tsy sanatria akory izy hoe mitsoka na hoe mitsoka ny fitsarana fa mijanona tanteraka ao anatin'ny fitsarana izy ary manaiky tanteraka an'izay fanapaha-kevitra rehetrarehetra raisy ny fitsarana mikasika aminy raha vao vita le foire zay ataony any Malaisie dia miverina eto Madagasikara izy zay ny fanambarana napetrany zany. Azo verenana moa ve ilay tantara? Ny zavatra nisy angamba dia hoe voaroiroy izy zany fa hoe isan'ny atodonikotrika anyreto le kidnapping zay mitranga ny sesisesy teto amin'ny tany sy ny firenena fa tena nitazomana anazy amin'izao raharaha zao zany dia le tao ao Fianaratsoa kanefany io trangan-javatra nitranga tao ao Fianaratsoa io raha araka ny fahalalana azy en relation étroite amin'ny avocat namana ao Fianaratsoa karakaran'le raharaha dia tsy misy ny sazo anatin'le dossier fa zay moa tsy hiditra amin'ny atsipriany mikasika an'izay zavatra zay ary zay no nampatonga n'le mpitsara-panao famitorana tao Fianaratsoa namotsitra azy zany zay tsy miditra amin'ny olona hafa tao anatin'ny dossier fa monsieur Zahida ihany ny zavatra resahanay ka rehefa ohatra ny katafavoaka avy tao izy dia nieritreritra izy hoe anohy ny asany satria hoe libre izy zany kanefa rehefa lasa izy dia miova indray le didim-pitsarana zany tany amin'ny Fianaratsoa satria nisy opposition teo dia lasa hoe niravana indray le liberté provisoire dia zay zany le olana amin'izao fotoana izao dia lasa hoe lazaina fa hoe nitsoka izy nefa nisy tsy nitsoka velively fa miverina eto izy dia manaraka ny koron'le situation izy rehefa miverina. Mazava ho azy fa mbola mitohy ity tantara ity ho hitantsika eo ihany. Famakianany baiboly nisokatra tamin'ny mpomba ofisialy androany teny amin'ny foiben'ny papiely baiboly malagasy eny Antaninarenina ny fihetsiketsehana iarahan'ireo tanora raha mpamaky ny baiboly tafiditra amin'ny faha 520 taona nisiany karatry ny mpamaky ny baiboly Noroso Randriamanana sy Tsiky Andrena Ifravelona. Fampiratiana boky ho fampirisiana ny olona rehetra amaky ny baiboly no nataondro sampana tanora na tanora be ao amin'ny fikambanana mpiara-mamaky ny baiboly. Hita tao ny karatry ny mpiara-mamaky ny baiboly ny taona 5,700 no nivoahany tamin'ny fiteny malagasy. Andiny tsoratra masina voalahatra ho vakiana isan'andro no hitao misy fanontaniana taridalana ho amin'ny vavaka ny karatra ho an'ny ankizy nitsangam-bato ny faha 15 taona nyity karatry ny mpiara-mamaky ny baiboly ity ny oti sy amaky ary ampiainany rehetra ny baiboly no tanjona. Zao etsika zao zany dia ao anatiny ilay andeha atao hoe faha 5,700 taona amin'ny karatry ny mpiara-mamaky ny baiboly tamin'ny teny malagasy voalohany. Misy etsika maromaro ataonay mpiara-mamaky ny baiboly na ligue pour la lecture de la Bible anatanterahana n'ilay film ilay hoe oti ahatonga ny olona oti amaky aina ny tenin'Andriamanitra ary amin'ity anio ity dia anankiray amin'ireny etsika ireny zao ataon'ny sampana tanora be atao fikambana mpiara-mamaky ny baiboly zao. Ny zavatra nataony dia hoe mitondra lohateny hoe rendez-vous avec la Bible
zany hoe misy fampafantarana fampirantiana momba ny ten'andriamanitra momba ny baiboly misy kilalao fifaninanana momba ny fanoratana mana isan'andro dia misy ihany koa famelabelarana ary sary mihetsika sasisa. Efa misy ny boky natokana ho an'ny ankizy atao hoe paio sy ho an'ny mpivady hiara-mandinika ny soratra masina. Mandray ny teny amin'ny zotom-po indrindra ka mandinika ny soratra masina ny teny filamatra amin'izay fankalazana ny 520 taona izao. Eo amin'ny lafiny zavakanto elaela izy iny tsy nahitana ny Roseliane zanaky Jaojaoby teto Madagasikara. Any Frantsa izy nimonina amin'izao fotoana izao, mampiseho mampahafantatra ary mankalaza ny hakantony hira malagasy nefa koa maneho ny firaketany amin'ny tanindrazana ny eviany. Amin'izao fotoana izao izy eto Madagasikara ary mampiseho ny rakikira vaovao mitondra ny lohateny hoe Gasikara. Hery Rakotomalala. Kuafala vitu Gasikara zangoma Vona la eli Gasikara fatiudi ngoma fona. Iray ampanakanto malagasy mitondra avo ny kolotsaina malagasy any ivelany amin'izao fotoana izao i Roseliane zanaky Jojoby izy. Jojoby izay ankafiziny firenena maro eran'izao tontolo izao. Mitanan'izay fankafizany any ivelany andrain'izay i Roseliane. Efa andro maromaro izy zao no eto amintsika. Any Frantsa no mipetraka i Roseliane porofony amin'ny rakikirana avoakany ny fireketapony amin'ny tanindrazany ka Gasikara mihitsy no nampitondrainy ny lohateny izany rakikira izany. Zavatra maro no resahany ao anatin'io. Resaka fitiavana ekolotsionatseo satria fitiavana tsara eo koa miresaka koa za hoe fomba mampanao koa resaka tontolo iainana indrindrandrindra fa rano dia avy eo miresaka indraindray sangisangy misy karazana kilalao zany le mbola kely le mifaninana zany misy irako anakiroa zao miresaka an'izay mifaninana zay. Efa nampahafantarina tany Frantsa io Gasikara nataony Roseliane io ary aseho eto Antananarivo ny alakamisy sy asabotsy izao. Ao in'izay ivelona any Frantsa indray izy anao fampisehoana goavana. Ivelona itety faritra eto Madagasikara indray avy eo ity tovovavy malagasy ity rehefa vita izay any Frantsa izay. Lafiny fanatanjahantena anjarany AS-ADEMA indray izao ny manao fanazaran-tena etsy amin'ny kianjany Mahamasina alohany hiatrehana ny lalao iraisan'ny Afrika. Griffin Bakoliny aina. Ny ekipan'ny Lengfens avy any Zimbabwe indray no fampitana amin'ny AS-ADEMA sabotsy izao eo amin'ny Coupe de la Confédération Afrique. Lalao verina ety atao eto amintsika ity raha toa ka efa resy tany an-tanin'olona ireto AS-ADEMA ireto. Tsy mifaresena tany ny Makivy fa mbola azo atao tsara ny tady fandresena hoy ny mpanazatra. Raha ny fandehana lalao tany Zimbabwe zany rono ray moa mivokatra resy ny AS-ADEMA nefa nazanona zany hitana ihany fa azo ataony mandresan'ireo Zimbabweanina tsika zany satria zava-nisy tany nahazo occasion maromaro ihany ny AS-ADEMA ary azo lazaina hoe nanatombo raha teo amin'ny isan'ny fanafiana ny AS-ADEMA tany Zimbabwe nefa baolina tsy maty moa mibesaka zany dia zay no natonga ny faharesena tany ka zay no tsy maintsy arenina zany eto Mahamasina ny lalao miverina zany dia mino zay fa ivoaka ho mpandresy amin'ny sabotsy zany. Ny ekipan'ny Masina Misely izao mifanandrina amin'ny AS-ADEMA izao lalao fanomanantena efa ao anatin'ny fampivondronana tokoa mantsy ireto ekipan'ny vato reto mba ahafahana manala vela amin'ny ekipan'ny Lengfens. Feno dia feno araka izany ny fandaharam-potoana mpitsily baolina kitra amin'ny farany herinandro izay andrasana tokoa ny fahatongavany tsirairay anoana na ny AS-ADEMA na ny AJSA. Amaranantsika ny vaovao indray rahantsika amin'ity vaovao farany ity ny ezaka taony eo anivon'ny Zandarmariam-pirenena amin'ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Anisan'izany ohatra ny fangalarana taribiny jirama, ny fangalarana fitaovan'ny telma samy hiditra tehaky ny mpitandro filaminana avokoa ireo araka ny tatitra entiny Griffin Bakoliny aina. Nampandreny Zandary avy hatrany ny tokantrano iray tao Anjaza Marolahy izay toerana hitrangany ty alatra vilona ity matetika ny alatsinainy 20 febroary tamin'ny 2 Rabaraina
tena toerana no manao fikaroana ireo zandary nisy nahatsikaritra fa misy olona telo mianaka mivimbina zavatra tena toerana marenalina io ka rehefa natao ny fanarahandidy dia tratra izy ireo saingy efa nafeno tao anaty dobo ny fily lavinangalarina fezana roa mirefy 400 metatra eo telo mianaka ny voaroroy amin'ny ity alatra fila jirama ity ka zaza mbola tsy ampy taona indray